misy zavatra tianao atao amin'ny fiainanay tsiraray avy, androany dia ikokan'izany zay, ho asoavina amin'izany zay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, androany dia manokatra ny fona isainay fanahinay ary zay ka androany ilazy zay manao hoe raha io aoka etra ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Etra ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amen. Afaka mahazo toerantsika isika tsiraray avy a. Ny louange koa ka toerana ao tsara vetsika tsiraray avy, ao tsara vetsika tsiraray avy. Melohany hitondrako ny hafatra dia te hanome ny fotoanatsika, fandaharam-potoanatsika akoatra ny fotoanim-bavaka zay iarahantsika rehetra an'io dia manomboka raha-pitso maraina dia manana vavaka maraina isika. Tena ny tanana ianao ary voaresaka ao anatin'ny hafatra an'io koa moa zany hoe ilaina ny manomboka ny herinandro miaraka amin'Andriamanitra. Ilaina manomboka ny herinandro mandray tsodrano, mandray tenin'Andriamanitra. Ilaina manomboka ny herinandro miaraka amin'ny fisaorana. Fomba fitenin'ny malagasy dia ny hoe alatsinainy andro mafy. Eny mety andro mafy ho an'ny sasany fa andro-pahasoavana kosa ho antsika. Matome ny tompontsika andro iasana dia andro hanambinana antsika izany, andro hanasoavana antsika izany. Ka manomboka amin'ny 9 ora maraina etsy mirity sandohana analakely fiarahantsika zany rehefa alatsinainy maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora sasany a. Anasana ny rehetra tsy akanavaka io ary ho antsika any amin'ny Télévision nasionjapeo dia amboarina programmanao hoe efa alatsinainy maraina zany a dia misy an'izay fotoana manokana izay. Tamin'ny omaly dia isaorana ireo vehivavy rehetra tonga tao anatin'ny fotoanan'ny vehivavy goavan'Andriamanitra naheran'ny vehivavy. Mba teneno hoe naheran'ny vehivavy hoe mena nafinaritra ny fotoana tao a. Gaga angamba ianao hoe ahoana nahita papan'izany teo ivelany antsikilo ka zany ny marina teo ivelany antsikilo dia nihaino tsara dia hoy zay hoe Andriamanitra ho misy ianao. Mena hianaka aritsika androany, hianatra tsika ny hoe mamorona atmosfera ho an'ny hetsik'Andriamanitra manokana eo amin'ny fiainana. Averiko fanroany mamorona atmosfera ho an'ny hetsik'Andriamanitra manokana ny fiainana. Firy amintsika no te hianatra hoe ahoana ary ny atongana mba handray an'izany hetsik'Andriamanitra manokana ao amin'ny fiainako zany. Raha miteny hoe hetsik'Andriamanitra manokana dia izao, misy zavatra zay tsy ho vitan'olombelona mandrakizay fa afaka ataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Ohatra hoe ny vadinao ohatra tsy ho voaova mandrakizay raha hetsika olombelona fa raha Andriamanitra manova azy miovy eo. Ny zanaka andao tsy ataontsika hoe ny zanaka ao fa misy zatovo zay tsy ova mandrakizay raha olombelona manova azy fa afaka miova kosa nefa izy raha Andriamanitra manova azy. Misy arabola zay raha ny diplomanao, raha ny fahaizanao, raha ny olo-patatrao tena tsy ova mihitsy ny fidiram-bolanao, kanefa kosa raha Andriamanitra no manasoanao, manao hetsika manokana Andriamanitra dia afaka miova ny arabolanao. Tongava aminao ane zany. Amin'ny fahasalamana mety hoe misy aretina sitrana tsony angamba fa izao raha Andriamanitra manao hetsika manokana sitrana eo. Galasika anabavy miaraka amin'Andriamanitra mila manatena lalandava ianao hoe anao hetsika manokana eo amin'ny fiainako Andriamanitra. Raha mandinika ianao zasy hoe fa mba hovaiko ilay fomba fiteny, tsy ataoko hoe miracle fa ataoko hoe hetsika manokana. Zavatra mitovy ihany anefa ny tiako ambara fa izao anefa ny zavatra fantatro dia izao. Raha atao hoe hetsika manokana ilay izy a dia ohatran'ny hozy ianao mba mila an'izany koa ako. Galasika anabavy eo hisy hetsika manokana ny eo amin'ny fiainanao. Ahoana ary no ahatonga antsika handray an'ilay hetsika manokana? Satria afaka mandray hetsika manokana antsika miaraka amin'Andriamanitra. Ny hetsika manokana izay ataon'Andriamanitra dia tsy hoe mba mifanandrify taminao ilay izy dia tonga eo aminao, na hoe mba misy olona mendrimendrika kokoa dia nanaovan'Andriamanitra an'ilay izy,
na hoe misy olona tsy mendrika dia tsy hanaovan'Andriamanitra le izy mihitsy fa ny fahamarinana dia Jesosy Kristy tompo dia nilaza hoe vita efa vita ny zavatra rehetra. Ny dikan'izay zany dia izao amin'Andriamanitra ny olona rehetra dia afaka mandray hetsika manokana avokoa. Na izy na izy tsy nole olona, tsy misy olona na iray aza ka mendrika hetsika manokana amin'ny fiainany. Na izy na izy fa tsy nole olona fa no Jesosy Kristy tompo dia ny olona rehetra afaka mandray hetsika manokana zay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ary mamelahy teny hoe ny ainao sy ny ankonanao hisy hetsika manokana ho ataon'Andriamanitra na eo mialohan'ny farany taona. Teneny hoe mialohan'ny farany taona handray zavatra manokana hoe amen. Mialohan'ny farany taona hisy zavatra manokana ho ataon'Andriamanitra isaky ny tsiraray avy, isaky ny ankonana tsiraray avy. Zay mahatonga antsika hianatra ny hoe ahoana no mamorona atmosfera mba hahatonga le hetsika manokana afaka mitranga eo amin'ny fiainana. Ka lasaka namavy, Andriamanitra dia vonona lalandava anao miracle na hoe anao hetsika manokana. Ary ao an-danitra izy dia manana trano anankiray zay antsoina hoe trano fitehirizan-tsoa. Zay ny anaran'le trano fitehirizan-tsoa. Dia Deutéronomie 7:22. Zany hoe ao anatin'io trano fitehirizan-tsoa io tsy hoe trano ilaina io rehefa matytsika dia hoe ao tsika makatongotra manokana na hoe antsika hoe sanatiavon'ny vava ao an-danitra dia hoe tsisy volontsika. Tsy hisy an'izany tsony amin'izany fotoana izany. Fa io trano fitehirizan-tsoa io dia fitehirizan'Andriamanitra an'izay zavatra ho arotsany eto ambonin'ny tany. Misy anjaranao anatin'ny trano fitehirizan-tsoa an'Andriamanitra. Lazao hoe misy anjarako ao amin'ny trano fitehirizan-tsoa an'Andriamanitra hoe resy lahatra amin'izany ve ianao? Misy zavatra tena efa nirianao be mihitsy efa ao anaty trano fitehirizan-tsoa an'Andriamanitra ao ilay izy. Misy zavatra tena efa nentinao ambavaka be mihitsy ao amin'ny trano fitehirizan-tsoa an'Andriamanitra ao efa vonona ilay izy. Ary misy zavatra tsy nentinao ambavaka akory ary satria mihoatra lavitra ny takatra ao kanefa tian'Andriamanitra ho atao amin'ny fiainanao efa ao amin'ny trano fitehirizan-tsoa an'Andriamanitra ao ilay izy. Misoratra amin'ny anaranao ilay izy. Teneny hoe misoratra amin'ny anarako ilay izy hoe ahoana ny ahafahako mandray an'izany? Ahoana ny ahafahan'ny fiainako misokatra ho an'izany zavatra izany? Zao ny fahamarinana. Ho an'ny fandraisanao avy amin'Andriamanitra dia tsy hoe olona miandry fotsiny ianao fa misy fotoana misy zavatra mila ahetsika ao. Misy zavatra mila ataonao. Raha tsokana dia izao ho an'ny fiainanao sy ny fandraisanao avy amin'Andriamanitra tsy spectateur ianao fa participant. Lazao hoe tsy spectateur hoe fa participant na participante raha vehivavy ianao. Inona ary ilay izy? Teboka telo no resako aminao androany reto teboka telo reto be dia be tokony ho teboka folo fa teboka telo ny anarantsika mitoy retontsika manaraka. Voalohany indrindra ny zavatra tokony ataontsika dia izao ny mivavaka sy midera an'Andriamanitra isa-maraina. Inona tsara? Salamo 3:7 dia milaza hoe eo am-bavako mandrakariva ny fiderana azy. Zany hoe tsy hiala eo amin'ny vavako mihitsy ny fiderana anazy. Fa milaza manokana nefa Davida ao amin'ny Salamo 5:7 zao no lazainy. Salamo 5:7 ny soramandry eo ambony dia hoe ny vavaka tao isa-maraina. Ny vavaka tao isa-maraina. Dia zao no lazaina amin'ny 5:7 mianaka mamaky tsika rehetra isa 2:3. Jehova ô maraina no andrenesanao ny feoko, maraina no ivavahako aminao ka hanandrandra. Zany hoe ny olona zay mila hetsika Andriamanitra manokana eo amin'ny fiainany zany vao mifoha maraina izy dia inona ny tokony ataony? Mivavaka sy hira fiderana sy fisaorana. Averiko, vavaka, hira fiderana, fisaorana. Be dia be ny olona mieritreritra hoe rehefa tia ny tompo dia rehefa mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra
dia mandray fahagagana tsy atoko. Misy zavatra mila iainana isan'andro, misy zavatra mila avaozina amin'ny fiainana. Zay mahatonga ny Davida miteny hoe Jehova ao maraina no andrenesanao ny feoko, maraina no ivavahako aminao. Zany hoe vao maraina zany ianao dia efa mamaritra ny hoe inona no hitranga momba ny herinandronao ray manontolo, hoe momba ny andronao ray manontolo. Zany eny mahatonga antsika hoe vavaka maraina ny alatsinainy. Tsy hoe olona tsisy atao ianao. Man'ny olona zao dia hoe andro mafy maika ho reraka ve zany, ka lasaka anabavy eo ianao andeha hivavaka maraina alatsinainy maraina, sanatriavan'ny vavana hoe vao maika ho reraka ve zany. Fa ianao hivavaka maraina sy hidegan'Andriamanitra ary andray tsodrano dia amorona atmosfera ho an'ny herinandro ray manontolo. Aoka ianao anao amenna mafy be. Tsy mandreraka zany fa mamorona atmosfera. Avereny hoe tsy mandreraka hoe fa mamorona atmosfera. Ka lasaka anabavy, rehefa midegan'Andriamanitra ianao, rehefa mivavaka ianao vao maraina, dia mametraka an'Andriamanitra ianao olohany eo amin'ny fiainanao. Ary na inona zavatra mitranga ao amin'ny fiainanao dia tahaka ny milaza ianao amin'izao tontolo izao, milaza ianao amin'ny devoly, milaza ianao amin'ny problemanao, milaza ianao hatrany amin'ny elo hoe ny anahy ninona zavatra mitranga, ny fiainako eo am-pelantanan'Andriamanitra, za dia manomboka miaraka amin'Andriamanitra. Alasaka anabavy eo, tahaka ny milaza sady koa ianao hoe Andriamanitra, za manana finoana fa rehefa manomboka miaraka aminao dia za mino fa afaka mandray zavatra, mandray hetsika manokana avy aminao aho. Ka lasaka anabavy, misy lehilahy anankiray izay antsoina hoe Kenneth Copeland, lehilahy mpanompon'Andriamanitra manan-karena be any an-dafy any izy. Zao ny zavatra lazaina, ny fiderana sy ny vavaka hoy izy dia fitaovam-piadiana mahery vaika izay ampiasaina noho ny finoana. Fitaovam-piadiana amin'ny finoana ny vavaka sy ny fiderana. Aka ohatra tsotra amintsika tsiraray avy a, Asan'ny Apôstôly toko 5:5-20. Misy marahalahy Paul Silas gadra, fatongana izy mirahalahy, dia nalefa izy mirahalahy any ao anaty figadrana, dia any amin'ny farany lalina indrindra, any amin'ny farany lalina indrindra izy mirahalahy napetraka, dia sady nasiana rojo vy ny tongony. Ahitsika tsara no zavatra nitranga, novahany fatorana ary nisokatra ny varavarana rehetra. Fanontaniako aminao fa inona nataon'izy mirahalahy? Nanina izy nandritry ny alina? Baiboly dia milaza hoe ny vavaka sy hira fiderana ny nataon'izy ireo. Asan'ny Apôstôly 9:5-20. Rehefa ny vavaka sy ny hira fiderana izy, ny 9:5 dia milaza ny Baiboly, toy izy antsika ny 9:20, ary nisy horontany mafy. Nanina ozy izy? Nisy horontany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona amin'ny fanorenan'ny tranomaizina, dia nivony araka tamin'izay ny varavarana rehetra ary ny vavoko ny fatoran'izy rehetra. Zany hoe ka lasaka anabavy, zao ny fahamarinana. Le horohorontany eo dia sary ara-panahy, zavatra tena nisy le izy fa sary ara-panahy. Rehefa ny vavaka sy ny hira fiderana izy mirahalahy, ny vokatry ny vavaka sy ny hira fiderana dia nahatonga horohorontany. Ny tena marina dia izao, rehefa mivavaka sy mihira fiderana isika dia izao tontolo iainantsika izao ahozongozon'ny vavaka sy ny hira fiderana. Amen. Tsy mahataty vavaka sy hira fiderana zao tontolo zao. Tsy mahazaka vavaka sy hira fiderana zao tontolo zao. Anka rehefa ny vavaka sy ny hira fiderana izy mirahalahy, dia ny vany varavarana rehetra ary afaka tamin'ny rojo rehetra. Ka lasaka anabavy, enoy tsara zao. Vao manomboka, vao maraina manomboka androany dia miderahana Andriamanitra. Manina hoy a?